Marantsika ny vaovao ao anatin'ny vaovao nasongadina ny fiahina ara-tsosialy. Natokana ny fiangonana adventista maneran-tany anaovana hetsika fanampiana ireo mponina sahirana moa ity androany ity ka anisan'ireo nanateraka izany indrindra ny fiangonana adventista eny amin'ny 67 hectara. Rotsirakotiny iray ny amin'ny sary Imam Rasoana Evotrandy. Androany no andro natokana ho an'ireo tanora adventista maneran-tany. Isan'ny mankalaza izany indrindra ny fiangonana adventista eto an-toerana. Ny fiangonana adventista etsy amin'ny 70 hekitara dia nikarakara hetsika nentina nanamarena izany ka fanomezana ho an'ireo sahirana teny Akasina no nomen'izy ireo. Ny fiangonana adventista maneran-tany zany dia manao hetsika ohatran'izao atao androany izao. Izy ity zany fizarana zavatra rehetrarehetra izay azo zaraina, na fitafiana io, na sakafo, na boky ara-tsoratra masina dia zaraina avokoa. Ary hetsika ataon'ny fiangonana adventista maneran-tany izy ity dia izahay zany zao fiangonana adventista 67 hectara amin'ny tandrony fafito dia ety amin'ny faritra Akasina sy ny manodidina no natanterahana azy io. Mety moa zany rehefa natao ny fanisana mety eo amin'ny tafo trano 300 tafo eo mety ho zaka ny amin'ny zavatra izay natao. Fa ny any amin'ny faritra hafa koa zany dia efa manana ny tanjona izay ataony arakaraka ilay fiangonana zany. Manomboka androany ihany koa ny fitantarana ny herinandron'ny JIA na ny jeunesse adventiste. Ny andraikitra ny tanora adventiste zany dia mitory ny afatry ny filazantsara amin'ny rehetra ary faharoa manaraka an'izay dia manao ihany koa ny asa fanasoavana tahaka nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny fony izy teto ambonin'ny tany. Miisa 70 moa ireo tanora adventista etsy amin'ny 70 hekitara ary misampana amina klioba maro samihafa izy ireo. Tsy voatery ho ireo mpivavaka amin'ny fiangonana ihany no afaka miditra ho mpikambana ao aminy fa afaka manao izany avokoa ny rehetra.